Efa vita soritra ny tapany faharoa amin'ilay lalambe migodana mampitohy nataonn'ny sy Toamasina. Miainga eo anjozorobe ty soritra faharoa ity ary tsy andalo eo amin'ny koridor ankeniny zamena araka ny fanamaria ministera ny asa vaventy. Misy andian'olona manana ratsy sy mitaritra vaovao tsy marina ny ivelany momba ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara. Hoy Richard Fidson, ministra ny asa vaventy, nanio ny heviny mahakasika le aya anapotehan'alina sy hanimbana ny tontolo iainana. No amafisany andry-by tale generaly ny orinasa jirama Androany zoma maraina teny amin'ny tobo fametrahany entana teny Ambatobe nandritra ny fanoloran'ny banky irasam-pirenena fitaovana. Vaovao an'ity orinasa mpanjakana ity fa ny tsy fahampian'ny famokarana herinaratra no antony mampitohy ny fahatapahan-jiro mifanesy eto amin'ny taman-joitra iresana Antananarivo. Betsaka lavitra mihoatra noho ny famokarana ny filan'ny mpanjifa ka antony mahatonga izany hoy ny fanazavany. Mbola mitohy hatrany ny fampiarana izany fanapahana mifandimby izany no io tsy fampifamokarana io. Adiny 2 hatramin'ny adiny 3 eo ny faharetan'ny fahatapahana eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao. Mpanjono 420 sy efajato ny endrika atao amin'ny lakan-drano Mozambika ary no karohina nanomboka ao malalaka misy no efa hita ankehitriny hoy ny ministeran'ny Janoary sy ny toe-karena manga. Raha nanao tatitra tamin'ny roa tolakandro teo, lakana 420 moa no tondra azy ireo izay efa hita avokoa ny 20 amin'izy ireo. 10 kosa no hita fa simba 12 mbola karohina. Sambo mpamonjy vona maro moa no nampiasaina namonjena ireo mpanjono maro ireo avy amin'ny QMM sy ny fanjakana malagasy ihany koa. Misy ny fiaramanidina avy amin'ny tafika Toamasina izay nenga tontolany aro isidina amin'ny tendrona tsy minosiny izavy eny ambony ireo lakana izay mbola karohina. Tany ara-reny vohitra Zimbabwe ny filoha Andry Rajoelina androany zoma maraina. Niatrika fivoriana tsy ara-potoana nataon'ny vondrony Sadek tany an-toerana ny tenany raha ny fantatra niombana tamin'ny ady any atsinanan'ny Repoblika Demokratika ny Congo ny votoatin'ny fivoriana. No azavain'ny filoham-pirenena malagasy fa mafiloha andray ny fitantanana Sadek azy dia mandrafitra ny troika i Madagasikara sy Angolary Zimbabwe izay andinika sy andray fanapahan-kevitra mikasika io ady io izay miseho any atsinanan'ny RD Congo. Androany ihany izy dia miverina eto Madagasikara. Tavitra ao anatin'ny fiarovana ny mponina manodidina sy mampiasa ny lalana midingana fikirakirana ny tarby amin'ny fanamboarana ny fitaterana tarby ny fametrahana ireo andrim-by lehibe na ny portika vy eny amin'ny lalana manodidina ny Vandry sy Akorondrano raha ny fanazavan'ny sekretera-mpanjakana mididy ny tanàna Vaovao sy ny trano fonenana. Haritra 2 volana eo ny fampiasana azy ireny ary miala tanteraka aorian'izay. Misa telo ny portika ampiasaina ho an'ny ampahany Akorondrano i Vandry anatin'ny volana febroary sy martsa. Aperaka ny zoma raiky amin'ny 30 janoary alina ny fanampiny ireo izay efa hitantsika eny an-toerana. Mikisaka toerana hafa izy ireo ny volana aprily sy may. Misy ny fandaminana mba tsy hanelingelenana ny fifamoivoizana izany mandra-pahavitan'ny asa ho eritran'ny ministera miay ny asa fanamboarana ny fitaterana antarby na ny teleferika.